Fahiny manakajaro sosina dia ny avy amin'ny voameran'ny fraisambe afrikanina sy ny masovon'ny Etazonia no tonga nitsidika ny Général Rakotomanga Dominique ministra ny fiarovam-pirenena androany isan'ny voaresaka tao anatin'izany ny fiara-miasan'ny rotonta indrindra eo amin'ny lafiny ara-miaramila. Ramatoa Awa Ahmed Youssouf misolo tena manokana ny filohan'ny voameran'ny fraisambe afrikanina ary talehan'ny Brown fraisambe afrikanina eto Madagasikara sy ny kapitany de frégate Staucher Robert tompona andraikitry ny fiarovana eo anivon'ny Masuvo États-Unis eto Madagasikara no tonga nitsidika ampomba fanajana ny Général Rakotomanga Dominique androany. Amin'ny ankapobeny dia mikasika ny fanohizana ny fiara-miasa ara-miaramila eo amin'ny firenena rotonta no nodiniana nandritra izany, izay ahitana ny fiara-miasa foiezaka izay azo atomboka sy ireo lavitrezaka izay miandry ny fanapa-kevitry ny gouvernemanta. Nasiana teny ihany koa ny momba ny fandefasana ireo mpitandro filaminana malagasy any amin'ny Centrafrika. Izao fitsidiana izao dia mariky ny fiverenan'ny fiara-miasa ministera fiarovam-pirenena amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'ny fanjakana tandalana. Nisy hatrany moa ny dinikana ny taona nandritra izany feonan'izany ary tsy nisy ny pika izany.